Miara-misaotra an'Andriamanitra isika tafita soa ny herinandro lasiny ary miditra amin'izao herinandro amara-parana ny volana septambra izao ry havana. Miara-batsika amin'ny anaran'ny Tompo ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Hanomboka ny fotoana amin'ny fideranan'ny Tompo isika. Ny Salamo 8:20 Salamo 8:20 manomboka eo amin'ny andininy 440 hatramin'ny 940 no iombonantsika. Salamo 8:20 ny andininy 440 hatramin'ny 940 mitsangana ary hanome voninahitra ny Tompo isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'i Jesoa: Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Ao andainy marina ny feo mioby noho ny famonjena. Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehovah dia misandratra. Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Amen. Hivavaka isika. Misaotra, mankasitraka, midera, mankalaza ary manome voninahitra anao izay Andriamanitra. Noho ianao mahatanteraka ny fiainanay. Noho ianao mitondra anay amin'ny tanana ankavanan'ny famarinanao. Noho ianao mampandresanay ao anatin'ny ady rehetra mety miatra aminay. Noho ianao manatrika anay amin'ny fifaliana sy ny fotoam-pahasoavana ampandalovinao amin'ny fiainanay. Miondrika sy manetry tena eo anoloan'ny famasinanao koa raha miditra eto an-tranonao amin'izao maraina izao ka mangorakoraka ary mitaraina mitalao famelan-keloka noho ny fahadisoana vitanay, fanahininana tsy tsaronay velively. Ary indrindra Tompo manantena fa hiasa amin'ny falainao masina ianao mba hiteny aminay ao amin'ny soratra masin'izay ho vakiana sy hanafarana anay. Dia indreto ny fiangonanao, velomy soratra ao anatin'indray ny finoana ahafahany mivelona amin'izany rahateo ho amin'ny fiainany andavanandro. Misaotra Jesoa. Amen. Anaraka ny vakin'ny soratra masina isika araka ny hita ao am-bokin'i Josoa. Josoa 5 ny andininy 2 hatramin'ny 2:20. Josoa 5 manomboka eo amin'ny andininy 2 hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'ny Tompo, tamin'izany andro izany no nilazan'i Jehovah tamin'i Josoa hoe: manaova fiaratra vato anao ka atombohy indray ny famorana ny zanak'Israely. Dia nanao fiaratra vato azy Josoa ka namora ny zanak'Israely teo ankamvoana Aralota. Ary izao no antony namorany Josoa azy: ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany Egipta dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta. Ary voafora ny lehilahy rehetra izay nivoaka, fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta dia tsy mbola voafora kosa. Fa 40 taona no nandehanan'ny zanak'Israely tany anefitra mandra-pahalandritra ny olona rehetra, dia ny mpanafika izay nivoaka avy tany Egipta, satria tsy nihaino ny feon'i Jehovah izy, dia ireo no nianianan'i Jehovah fa tsy havela ny ahita ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razana omeny antsika, dia tany tondra-dronono sy tantely. Ary ny zanany no natsangany andimby azy, ka ireo no noforany Josoa, fa tsy mbola voafora ireo satria tsy noforana teny an-dalana. Ary efa noforana ny lehilahy rehetra, dia nitoetra tao amin'ny fitoerany tany an-toby izy mandra-pahasitrany. Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa: androany no nanakodiavako ny fandatsany Egipta ho afaka aminareo. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Gilgala mandrak'androany. Ary ny zanak'Israely nitoby tao Gilgala ka nitandrina Paska tamin'ny harivan'ny andro 440 tamin'ny volana teo amin'ny tany ay any Jeriko. Ary hoy ny ampitson'ny Paska dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany andro izany indrindra, dia mofo tsy misy masirasira
sy lango. Ary nitsahatra ny mana tamin'ny andro ampitsoina dia tamin'ny nihinanany vokatry ny tany, ka tsy nisy mana ho an'ny zanak'Israely intsony, fa nihinana ny vokatry ny tany, ka nana izy tamin'izany taona izany. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika ry havana ary mirary koa raha mirary, hiasan'ny fanahy masina sika tsiraray, handray ny teny, hamelona finoana ao anatitsika. Josoa toko 5 manoloana antsika ny 12 hatramin'ny 12. Raha mamaky ny bokin'ny Josoa manontolo isika, dia mahita fa izay tantarainao dia ny fidirany zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana ilay napahana tenain'Andriamanitra. Ary tao aorianan'izay nidirana izay indrindra, rehefa tafita ny Jordana ny zanak'Israely, natsangana ny vato 12 ho marika izany eo amin'ny toko 4, eto amin'ny toko 5 dia miomana handray ny tany Kanana ny zanak'Israely eo ambany fitarian'i Josoa. Ary manomboka n'izany izay nitranga tao Gilgala, ilay toerana nahavitana ny famorana ny zanak'Israely ireo teraka tany anefitra, ary ny nitranga tao Jeriko, ilay ninanana ny Pasika voalohany tao amin'ny tany Kanana. Misy dikan'izany ry havana. Raha isika ny 10 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ny zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny Pasika tamin'ny harivan'ny andro 14 tamin'ny volana teo amin'ny tany ay any Jeriko. Ny zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny Pasika tamin'ny harivan'ny andro 14 tamin'ny volana teo amin'ny tany ay any Jeriko. Gilgala sy Jeriko, finoana miomana ho amin'ny fandresena. Napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonany teny zanak'Israely ny finoana mba hahafahany manana fahavononana handresy, handrombaka ny tany nampanantenaina. Fampanantenana moa ho an'i Josoa dia any amin'ny toko 1 dia hoe: ny tany rehetra diavin'ny tongotrao dia omeko anao. Tsy nomena fotsiny amin'izao hoe io ary dia migalabona amin'izay isitrao ny tany, fa isaky ny indray mandingana dia miady aloha Josoa ary mandresy vao afaka mahazo ilay tany. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, ny tantara ato amin'ny Josoa toko 5 araka ny voalaza teo dia milaza trangan-javatra amin'ny fotoana miavaka teo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Niampitan'ny Jordana izy, tafiditra amin'ny tany nampanantenaina, ary tsy maintsy miatrika ny tanànan'i Jeriko, ilay nisy manda lehibe, ilay tanàna izay manana soavaly sy tsara fiarovana, matanjaka amin'ny tafika. Eo alohaloha eo dia misy filazana, eo ambany eo fa tsy eo aloha, dia misy filazana n'izany trangan-javatra izany. Eny ambonin'ny manda ny mpiambina miaraka amin'ny ampinga manontany hoe iza moa nareo. Dia eo amin'izany toeran'izany ry havana no hitrangany'ity tantara manoloana antsika ity. Toy ny hoe raha ny fiainantsika andavanandro, fiarahamonina misy atsika, dia tena eo amin'ny sisin'ny Jeriko isika. Tamin'ny fotoan'andro dia mety hoe nalaza zany hoe anjerany mandan'ny Jeriko. Fa ny Jeriko dia ireo dia ny toerana ifantohan'ny olona maro, ifantohan'ny ady amin'ny fiainana, iandronany tsy fahampiana, isehon'ny tsy fitoviana ara-tsosialy zany ny atao hoe Jeriko, ireo karazana fahavoazana samihafa. Dia eo amin'izany
no voatondro eto amin'ity toeranyity fa nihinanana ny Pasika. Eo no voatondro amin'ity toerana ity nanatanterahana ny famorana. Na ny famorana na ny Pasika dia samy teny manandanja amin'ny finoana kristianina riavana. Gilgal sy Jeriko, ny famorana sy ny fihinanana ny Pasika dia fametrahana finoana ho amin'ny fandresena. Tao Gilgal no nanaovana ny famorana ny taranaka vaovao. Niova moa izy fa ao amin'ny 2 dia fahatelo dia voasoratra ny hoe Aralota, fa novaina izy rehefa vita ny famorana natao hoe Gilgal. Taranaka vaovao. Voalaza ny soratra masina teo fa tamin'ny voaka avy any Egipta ny zanak'Israely dia maty teny an-dalana ireo taranaka niara-nihira tamin'izany fotoana nivoahana tany Egipta izany. Teny an-dalana dia tsy nisy famorana natao, tany anefitra tsy nisy famorana natao. Fa rehefa niditra ny tany Kanana kosa ny zanak'Israely dia notenenin'ny Tompo Josoa nanao hoe manaova vato fiaratra ary dia forao ny zanak'Israely ireo teraka rehetra anelanela ny fivoahana tany Egipta sy ny fidirana ato amin'ny tany Kanana. Inona moa ny famorana? Ny famorana riavana dia ny endriky ny fanesoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny fiainan'ny mpanompony. Ny famorana amin'ny fiteny malagasy dia atao hoe makatsitsy, misy zavatra esorinao. Ary any amin'ny Kolosiana izay teny fanorenana amin'ny Batisa dia misy fanambarana hoe famorana tsy natao tanana, famorany Kristy. Ny famorana dia fanesoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny fiainantsika. Ary izay ilay nitranga tao Gilgal, mialoha ny hidirana ny tany Kanana, dia nesorin'Andriamanitra araka ny teniny eo amin'ny 7, nesorin'Andriamanitra izay rehetra nanavesatra, izay rehetra nanimba, nakodian'Andriamanitra izany. Hoy ny 7. Androany no nanakodiavako ny fandatsany Egipta ho afaka aminareo. Fanesorana an'ilay fandatsany Egipta, ny faharatsiana rehetra tany Egipta, nesorin'Andriamanitra. Tao anatin'ny famorana no fanamariana an'izany, izay marika ny faneken'Andriamanitra raha teo tamin'ny taranak'i Abrahama. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo mamerina ny fanekeny. Tamin'ny zanak'Israely tao Gilgal, Andriamanitra tamin'ny fametrahana ny famorana ho fanambarana fa ny olona monina ao amin'ny tany Kanana dia afaka amin'ny faharatsiana rehetra. Afaka amin'ny faharatsiana rehetra. Amin'izao androsika izao, ny famorana tokoa dia tsy amin'ny nofo intsony fa amin'ny fo. Ny Romanina 2:7. Ny fiangonana dia antsoina anapaka sy anaisotra ny fifandraisana rehetra amin'ny Satana miteraka faharatsiana raha miditra ao amin'ny tany Kanana izy, hiaina ao amin'ny fiainana mandrakizay izy, anomboka fiainam-baovao ao amin'ny Kristy izy, dia sitrak'Andriamanitra indrindra raha tanterahana roa ny Gilgal ny fiangonana tsirairay, ny Gilgal ny kristianina isam-batan'olona, esorina izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, apetraka ny tena araka ny fahamarinana. Ho ny teny fanorenana Batisa ao amin'ny Kolosiana 2:2, toy ny hoe ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola mihoatra noho ny zavatra rehetra, ny fitiavan-karena, mila miaina fiainana vaovao. Ny olo ny fiangonana, ny vahoaka an'Andriamanitra, ny zanak'Israely miditra ao amin'ny tany Kanana. Atomboka dian'izao izany fa tsy andry ny fiavian'ny Tompo handray antsika ho amin'ny fanjakana mandrakizay. Efa tanteraka ve ny Gilgalanao riavana, fa ao anatin'izany no apetrak'Andriamanitra koa ny finoana ahafahana miditra amin'ny mandrakizay tanteraka. Efa voaisitra ve ny tsy mety rehetra eo amin'ny fiainanao
raha mbola tsy na misalasala ianao amafisondray amin'ity an'io ty aoren'ny Gilgalanao. Io Jesosy Kristy ahatanteraka ny famorananao anome fo vaovao, tena vaovao araka ny fahamarinana. Ny andiny fahaforo ihany, Jeriko ny nanana ny Pasika. Efa nambara tamintsika teny amin'ny fitariana fa Jeriko lay misy ny manda sy maneho ny herin'ny tafika dia endriky ny fiainana iandronan'ny sarotra eo amin'ny momba antsika tsirairay, eo amin'ny momba ny ankonantsika, eo amin'ny momba ny fiarahamonina sy ny firenena nametrahan'ny tompo antsika. Taorian'ny famorana dia nankalazaina ny Pasika. Ny Pasika kosa indray dia fantatsika fa no tendren'Andriamanitra ho tanterahana isan-taona ho fahatsiarovana ny fanafahana tany Egipta. Na rahoviana zany sika miatrika ny rindrin'ny Jeriko atao amin'ny sakana tsy ahafahana mandroso na amin'ny fiainanao, na amin'ny fiainan'ny ankonanao, na amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny firenena dia izao ny tsarovy. Efa namonjy Andriamanitra, efa nanafaka Andriamanitra. Tsarovy izay efa namonjen'Andriamanitra antsika manoloana ny loza samihafa teo anatrehan'ny olana isan-karazany. Raha ny Jeriko isika dia tsy hoe io no tena ho tora-kovitra na isalasala fa eo indrindra no anangona ery indray isakafo ny sakafon'ny Pasika ka aneo fahavonona na mifinoana mba handresy tahaka ny Jesosy nandresy ny fahafatesana fankalazana ny Pasika kristianina zany. Andalovana, izay ny Pasika, fandalovana, andalovana ny tanànan'ny Jeriko, andalovana ny mandan'ny Jeriko, ny olona izay mitoetra amin'ny finoana, manaiky ihinana ny Pasika hatsiaro ny famonjena nataon'Andriamanitra toy ny zanak'Israely tao Jeriko, ny olona manaiky iaina amin'ny finoana eo anatrehan'ny zavatsarotra dia afaka handroso ary andeha amin'ny finoana anantena fandresena. Amin'izao fotoana izao dia Jesosy Kristy ilay Pasika ho antsika. Fiangonana mifandraisana ny fanasan'ny tompo dia mahatsiaro mandrakariva ny fandresen'i Kristy, ilay fanekena vaovao amin'ny rany. Tsy tokony ho voasakana amin'ny tahotra ny olana, amin'ny akanosana manoloana ny zavatsarotra, ny diantsika miaraka amin'ny tompo. Angony indray ny hery. Tsarovy izay efa namonjenanao tao amin'i Jesosy Kristy, andeha handroso. Gilgala sy Jeriko, finoana ho amin'ny fandresena. Efa nandalo tao Gilgala ve ny fiainanao ka voaisitra ny tsy mety rehetra nataonao. Efa nitsatoka eo Jeriko ve ianao, miatrika ny sarotra sy ny manahirana ary manangona ny hery amin'ny fiombonana tanteraka amin'ny tompo, ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo dia ao anatin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, mandray fahana vaovao handeha hizotra hatrany amin'ny fiainana vaovao. Izany ndray havana ny afatra ity anjara mofinainantsika ity ary hitombo amin'ny finoana isika, hivelona amin'ny finoana, hivonona amin'ny fandresena tahaka ny zanak'Israely teo ambany fitarian'i Josoa. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra fa manan-karena ny teninao. Toerana roa no nametrahanao anay tamin'ity maraina ity ary ampandiny tenanay. Gilgala izay toerana namorana ny zanak'Israely mba tianao andalovanay koa ka andinianay tena raha efa voaisotra ny fahotanay, raha efa niala ny fahazaran-dratsinay, raha efa voavaha ny fatoran'ny ota mangejanay. Tianao androso mantsy izahay, androso ao amin'ny tany Kanana, endriky ny fiainana mandrakizay efa mpanantenainao. Dia mampieritreritra anay koa ny amin'ny Jeriko. Tonga ao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely, fa miatrika eo am-piandohana ny sakana lehibe dia ny mandan'ny Jeriko
ny heriny miarambilany. Efa nandray ny famonjena izahay, fa miatrika olana samihafa eo amin'ny fiainanay. Tompo, hitanao ny Jeriko anay tsirairay. Ianao mahita ny manda manakana tsy androsony ny firenena. Ianao mahatazana ny sakana tsy ahafahan'ny fianakavianay mandroso bebe kokoa. Ianao mahita ny zavatra rehetra tsy ahafahanay mbola manaraka ny fitarianao Jesosy Kristy ho amin'ny mandrakizay. Manafahanay amin'ireny ary ataovy matanjaka ny finoanay mba hiainanay zany azonay manantena fandresena miaraka aminao Jesosy. Indreo ary ny fiainanay andavanandro, andia herinandro vaovao izahay, mamaraparana ny volana, fantatrao ny fiainan'ny isa tokantrano amin'ny fitenenana hoe antanandany, fa ianao kosa lay tompony arena no hitodianay ankehitriny. Dia ianao Andriamanitra no hanome araka ny teninao valy ny vavaky ny fiangonana, omeo anay anio ny anina sahaza ho anay. Misaotra anao Andriamanitra noho ny mbola hahafahanay matoky fa amin'ny toerana rehetra ianao misy ny tsy salama naiza naiza, amin'ny toerana misy ny voafonja naiza naiza nizanizy izy ireny, misy ny toerana hitrangan'olana na amin'iza na amin'iza koa, amin'ireny ianao ary mijery fa tsy manampina amin'ny masonao, mandray an-tanana fa tsy mamokona ny tananao ary mandre ny fitarainan'ny olo rehetra. Nefa koa dia hitanao fa maofao ny fiainanay, misy ny tojo fanambinana manokana, misy nomenao fahasoavana miavaka. Amin'izany aza atao sakana amin'ny fanatonana anao hankasitraka sy hisaotra ireny fahombiazana ireny, na hampandositra ny hafa indray aminao Andriamanitra saingy efa sambatra araka ny heverany azy ny tenany. Dia anao Tompo ane ampanakaiky anay bebe kokoa anao noho ny amin'ny Jesosy Kristy lay Pasika ho anay. Akekeza ary izahay amin'ny asa mandraranay, amin'ny fianaranay, amin'ny fikarakarana samihafa manomboka ny misatokantrano, sany amin'ny toeran'ny sampandrara isan-tsokajiny. Tompo, ny fiangonanao ampaherezo mba ho toan'i Josoa izay manaraka ny tsakany sy andavany ny toromarika apetrakao. Fiangonanao ampaherezo ho tahaka ny Josoa, mahavita amin'ny finoana ny fitariana ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Mandiana amin'ny fiadanan'ny Tomponao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.